Alady voalohan'ny volana Jolay amin'ny kafaliana tranoray topolasy tokovavy no hitsidina ny tokantranonao anatin'izao fandarana mahery izao atolotra antsika ny araba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Mondial 2024 miditra eo amin'ny lalao ampavalon-dalana ny ariva amin'izao ray resantsika izao dia i Russie sy Espagne no miatrika izay ampavalon-dalana izay. Ao anatin'ny fanalavam-potoana sika ao anatin'ny 90 minitra ny lalaovana dia nisaraka atsala iray no ray ny rotota baolina tafiditra teo amin'ny fandaharam-potoana voalohany avokoa. Ny baolina tafiditra ho andro zareo Rosianina dia nampidi tena zareo tamin'ity lalao fa ho an'ny baolina tafiditry ny Rosianina kosa indray dia penalty tafiditra teo amin'izay fidirana voalohany izay rehefa nisy ny main nataony piqué vody laharana ho an'ny Espagnol. Araka izany dia mbola ao anatin'ny fahalavam-potoantsika amin'izao fotoana izao ka dia omenantsika eo ihany ny vokatra eo amin'ity lalao ampavalon-dalana izay ikatroan'ny Russie sy Espagne ity. Azo lazaina fa dia mitovitovy ny lalaon'ny rotota saingy manatombo kosa zareo Rosianina eo amin'ny mpanohana amin'izao mondial 2022 izao. Fa makasika izay mondial izay ihany dia mikarakara lalao ny eto amin'ny fandarana mahery amin'ny alalan'ny gazety mahery zany ka ny fanontaniana napetraka tamin'ity herinandro ity zany dia ny hoe iza ny ekipa afrikanina na tafiditra baolina voalohany. Ny valiny dia i Tunisie no ekipa afrikanina napiditra baolina voalohany tamin'ity mondial 2022 ity. 220 ianareo no nahita ny valiny marina tamin'ity lalao ity. Tsisy nahita nefa ny io isa io fa dia ny 70 no nisy nahita dia izy zany no nandrombaka ny loka tamin'ity andiany faharoa ity dia Arjona Asna Omega Zozet zay monina eny Ambopo. Izy zany no nivoaka nandresy tamin'ny ity lalao ity. Aza diny fa mbola mitoy ny lalaontsika amin'ity herinandro ity indray dia ny fanontaniana napetraka indray dia ny hoe iza no kianja anaovana ny lalao famarana ho amin'ny mondial aterina ty amin'ny matevy akorondrano ihany hatramin'ny zoma amin'ny 5:00 ny tapakila fandraisana anjara izay raisinao ao anatin'ny gazety mahery. Izay ny amin'iny fa iverina eto Madagasikara itsika iresaka ny baolina kitra eto toerana Nifarana androany ny dingana voalohany amin'ny fiadiana ny tompondaka ny Madagasikara na ny Thb Champions Ligue. Fantatra avokoa araka izany ireo ekipa anohy ny dingana faharoa. Fitiny ny namana zakino amintsika ny vokatra izay fifaninanana tamin'ity farany herinandro ity izay. Ekipa ny Fosa Junior Boeny Knapsa Sporitas tamin'ny Maporo Berger Sofia tany Mahajanga. L'équipe ny Jesaya Bunglava FCA aloatra mangoro MTM Mamelaka tany Tsiroanomandidy. Ekipa ny AS Jet Madaitas LGK plus Analamanga FC Vakinakaratra tany Antsirabe. Ekipa ny 3FB Tsimondrefana Fils d'Éléphant Anosy Akonambatomena Matsatram-bony. Ireo no tafita amin'ny fiodianana faharoa ny fiadiana ny tompondaka nasionaly taranja baolina kitra na ny Thb Ligue des Champions. Izany dia fantatra atao rin ny andro fadimy farany fiodianana voalohany natao androany. Tio zao ny vokatra nandritra izany andro fadimy izany. Tany Mahajanga aloha dia resiny jola niarana savata amin'ny satelo noroa ny ekipa ny FC Maheva Betsiboka. Ny tamin'ny Maporo Berger Sofia nanamontsana ny FC Metal Diana tamin'ny isa 4 noray. Ny Fosa Junior FC Boeny kosa nandresy ny Knapsa Sporitas tamin'ny isa 2-0. Io vokatra io izay nametraka ny ekipa ny Fosa Junior FC teo amin'ny larana voalohany. Tany Tsiroanomandidy ny FCA aloatra mangoro nandresy ny Rasinina Somabitra Boeny tamin'ny isa 2-0. Ny Jesaya Bunglava nanamafy ny larana voalohany misy azy rehefa nandresy ny Askoemi Manoratsinanana tamin'ny isa 3-0. Nandresy ny ady kosa ny MTM Mamelaka rehefa tsy tonga niatrika ny lalao ny FC Leopard Analanjorovo. Tao Antsirabe ny FC AZ Moromani nandresy ny FC Olympique Menabe tamin'ny isa 2-0. Ny AS Jet Madaitas nandresy ny FC Vakinakaratra tamin'ny elanelany isa 2-0 ihany koa. Nisaraka adsahala kosa ny LGK plus Analamanga sy ny FC Rabaza Tsimotsinanana. Tany Toliara indray farany dia ny VFM FC avany Vadivavy Fitopinany niondrika tamin'ny isa 2-0 nanoloana ny Fils d'Éléphant Anosy. Ny 3FB Tsimondrefana nandresy ny Akonambatomena Matsatram-bony tamin'ny isa 2-0. Mariana fa ny 13 ka hatramin'ny 12 Jolay ho avy zao
no anaovana ny fiodianana faharoa ny Thb Ligue des Champions. Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny toerana anaovana io fiodianana faharoa io.